Ao anatin'izay sehatry ny fifamoivoizana izay ihany moa dia isan'ny mampitaraina ny maro iny lalana mampitohy ny Itaosy amin'ny aty andrenivohitra iny. Ao anatin'ny fanamboarana tanteraka moa ny lalana Itaosy amin'izao fotoana izao ary araka ny fantatra dia iray volana eo sisa dia hifarana ny fanamboaran-dalana eny amin'izay faritra izay ary amin'ny heriandro avy iny kosa dia efa hisokatra ity lalana ity. Fanenjajina rana amin'ny rotsira kotiny iray eo amin'ny sariny Stefana Razafy Manjimby. Efa eo am-pamaranana ny asa rehetra mahakasika ny fanamboaran-dalana eny an-dranona ohatra Itaosy amin'izao fotoan'izao ireo mpiasa eo an-toerana. Amin'ny 17 ny volana aprily ny tokony ho tapitra avokoa ny fanamboarana eny an-toerana ary amin'ny alatsinainy izao kosa ho ireo mpanamboatra lalana eny an-toerana ny tokony efa misokatra ny lalana ahafahan'ny fiara mivezivezy. Miteraka fitombon'ny lalana mantsy ny familiana ny lalana ho any an-tany menakely araka ny fanazavan'ireo mpamily fiara mpitatitr'olona. Torvalo zany dia lasa torenina vita raha vao makany amin'ny farany azonao. Ny frais anay aloha telonjato ihany fa ny frais direct ananakely Ambomamory hôpitaly. Dia lasa midina makaiza indray ilay izy avy eo? Lasa raha hoe any amin'ny hôpitaly zao dia lasa makany Vinany dia any Ambomamory dia mivoaka eto an-dranona ohatra dia iny lalana iny ihany. Lalana amin'ny 200 metatra eo no atao pavé amin'ny lalana izay amboarina eny an-dranona ohatra Itaosy ary ankoatr'ireo dia misy ireo lalana ahitana lavaka izay natao tip top. Rehefa avy mametraka ny pavé moa ireo mpiasa dia mirotsaka amin'ny fanadiovana ny lalana ary aorian'izay fotoan'izay no afaka hivezivezena ny lalana. Miasa andro aman'alina ireo mpanao ity lalana ity mba ahafahana manokatra aingana ny lalana ho ampiasainy ny mponina.